Iarabana ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao raha ny sary tamin'ny azanabolana tamin'ity anity mbola nahazo vana aloha ny avarataza tamin'ity anity fa araky ny hitantsika amin'ny sary izao dia misy anity arindraona ity indray manatona amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara mitoetra ao atsimon'ny nosy izy atao anatin'ny roa andro ho avy dia mikisaka miandalana mitsinana trano moa izy manoloana izany dia miandry orana tanidraona araka izany ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny ho an'ny rapiso miala tsikelikely kosa izay na mikisaka somary atsimo atsinanana sy ny morontsiraka avoany atsinanana Madagasikara ary mety manome vanany orana tanidraona ho an'ny avoatany ihany koa izay atao anatin'ny telo andro ho avy indrindra indrindra any amin'ny fiandohan'ny herinandro vaovao any izany no mety ahitana izay ho an'ny avoatany manoloana izay ihany koa dia midina ny maripana ho an'ny tapany atsimon'ny Madagasikara sy aoriny fandalovan'ilay reniraona dia mahazo vana indray tsipatsimo misongadina kokoa izay fidinana maripana izay ho an'ny tapany atsimon'ny Madagasikara manontolo iny ary mitatra ho an'ny avoatany ihany koa izay any amin'ny fiandohan'ny herinandro vaovao any misongadina tanteraka ny fidinana maripana satsika rehefa avy eo moa ny mahakasikasika an'izay fa raha ny toetriny antsika ho an'ny rapiso dia mandraona aloha ny andro vao maraina ho an'ny tendrony atsimon'ny nosy mety isy ny zavona ho an'ny tany Madagasikara indrindra ho an'ny avoatany sy ny ilany atsinanany avoatany iny fa aorin'izay kosa dia ny masoandro ny vatoerina toy ny any amin'ny faritra sisa ho an'ny rapiso tolakandro misy ny orona tandridraona ho an'ny tapany atsimon'ny faritra atsimo andrefana ny faritra anosy sy ny faritra androy mety ahitana izay tandridraona izay ihany koa manakaiky ny faritra vakinankaratra ho an'ny tany Madagasikara mandraondraona ny andro izay mety ho araina tandridraona ihany koa indraindray mety toetra ihany koa izay tandridraona izay ho an'ny faritra diana indrindra manakaiky ny distrikana Ambibe sy Ambanja ny ambiny kosa moa dia maina ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapiso izay eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 degré celsius ho an'ny avoatany ary 5 ka hatramin'ny 8 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraky ny nosy izay mety mahatratra hatramin'ny 8 degré celsius ho an'ny atanin'ny faritry betsiboka iny ny toetry ny andro ho an'ny alahady mbola mitoetra hatrany aloha ny orana tandridraona izay ateraky n'ilay rindraona saingy somary mikisaka ho an'ny morontsiraka atsimo atsinanana sy ny avoany atsinanana kosa izay mifaritra atsinanana vatovavy vidinany atsimo atsinanana ireo zany no miandry ny orana tandridraona mety ateraky izay rindraona izay ny faritra Imelaky, Bonglava, Betsiboka, Itasy ny faritry Analamanga sy Vakinankaratra ary koa ny ilany atsinanana faritra Moromania kosa dia mandraona ny andro mety isy ny tandridraona mitsitoko ao anatin'izay manomboka amin'ny verina maina kosa ny andro ny any amin'ny tapany atsimon'ny nosy raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alahady izay midina ary misongadina be ny fidinan'ny maripana ho an'ny tapany atsimon'ny Madagasikara satria dia manodidina ny 13 ka hatramin'ny 19 degré celsius ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritra anosy ny 13 degré celsius ary 19 degré celsius kosa ho an'ny faritra atsimo andrefana ny ambiny kosa indray dia somary amin'ny ankapobeny aloha tsy izay misy ny fivanako-avana raha mahakasika an'izay maripana izay koatry ny faritry Matsiakambony izay efa ahitana taratra na fidinana maripana ihany koa manomboka ny alahady izay hatrany 19 degré celsius ny ambony indrindra hitantsika any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy ny toetry ny androntsika ho an'ny alatsinainy mitoetra ato avoany atsinanany nosy hatrany ilay franka manome vana ny orana izay tandridraona mitsitokotoko moa zany ho an'ny faritry Bonglava, Vakinankaratra, Itasy, Analamanga sy Betsiboka mitatra ho an'ny morontsiraka atsinanana ihany koa izay faritra atsinanana vatovavy vidinany atsimo atsinanana ary ny ilany atsinanany faritra Moromania ny tapany avaratry ny nosy kosa indray dia mandraona ny andro amin'ny ankapobeny any amin'ny tapany atsimo dia maina ny andro anjaka ny tsipatsimo ao anatin'izany ka manoloan'izay ny maripana voavinavina ny andro ny alatsinainy dia mbola manodidina ny 13 ka hatramin'ny 19 hatrany aloha ho an'ny tapany atsimon'ny Madagasikara tafidina hatramin'ny 20 degré celsius kosa ho an'ny avoatany ary 17 degré celsius ho an'ny morontsiraka avoany atsinanana hitantsika any amin'ny faritry vatovavy ihany ny ambiny kosa indray izay misy ny fivanako-avana izay mbola manodidina ny 17 degré celsius hatrany ny maripana ambony indrindra andrasana amin'izay andro ny alatsinainy izay hatrany dia izay indray ary ny meteo tamin'ity an'ity raha mpizindraiky fotoana manaraka veloma tompoko